avec. Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Transformez votre intérieur avec Zinda. Zinda, mon rêve se réalise enfin. Manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Tandedomdoza ny firenena raha tonga eo amin'ny teti-dratsy ny ireo mivoy ny fampisaraham-bazana eo amin'ny samy malagasy amin'izao zava-misy izao. Raha tsy voajery ny momba izay, ho raikitra ny ady an-trano ary korotana hatramin'ny fifandraisana amin'ireo mpiara-miombonantoka, firenena sy mpandraharaha vahiny izay mbola manodina amin'ny ampahany betsaka ny toe-karena. Mila mandray fepetra aingana ny fitondrana, indrindra ny filohan'ny fanavaozana manoloan'izany. Toy nilay raharaha fandrobana vola 770 tapitrisa ariary teny Ambodiady izay navoaroaroy miaramila. Ny toboka-ponja vonjy-maika ny tsy afahy ireo lehilahy misa 7 ka ao anatin'izany ireo miaramila misa 9 voasaringotra tamin'ity raharaha ity. Nahiditra ponja eny an-tanymora kosa ireo vehivavy misa 2 hafa araka ny didim-panjakana navoaky ny fitsarana. Ivatsy ho ela ny olan'ny tany an'Laniera hoy ny ministry ny fanajarenan'ny tany sy ny raharaha tany nandritra ny tafanataony tamin'ny mpanao gazety. Miandra ny fanapahan-kevitry ny fitsarana sisa dia miverina amin'izay tena tompony ny tany. Ankoatr'izay, andraisana fepetra ihany koa ireo andian'olona misandoka ao mikasa sy hipody tanin'olona ifa ara-dalàna hoy hatrany ny ministra. Tsy hanavahany izany na ho an'ny teratany malagasy na ho an'ny teratany vahiny raha ny nambarany. Ahina ikatona ny Université Analandirofo raha tsy miva ao anatin'ny fotoana fohy ny korotana ao anatiny any an-toerana amin'izao fotoana izao hoy ireo ray aman-dreny. Miena ny mpianatra raha nitatitra voaray ary tsy milamina tanteraka ny fitantanana ny université. Any ivelany, nanome baiko ny anesorana miaramila manodidina ny 5,000 ao Allemagne ao anatin'ny herintaona ny ministry ny fiarovana Amerikanina manoloana tsy fitovik-hevitra eo amin'ny filoha Amerikanina sy ny chancelier allemand mahakasika ny Iran sy ny raharaha ara-barotra. Manoloana izay fanambarana nataon'ny États-Unis izay, miantso ny Europa hanamafy ny fiarovany manokana i Berlin raha toa ka mikatsaka ny hanazava ny toerana misy an'i Washington nankilan'izay i OTAN. Ny andinindin'ireo avy hatrany ary. Faly miarabanao indray tompoko lasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitra kolo amin'ity alina ity manasana mampanajana anaraka izany hatramin'ny farany hanomboantsika ny fampalalam-baovao tandidomdoza ny firenena raha tonga amin'ny teti-dratsy ny ireo mivoy ny fampisaraham-bazana eo amin'ny samy malagasy amin'izao zava-misy eto amin'ny firenena izao raha tsy voajery ny momba izay ho raikitra ny ady an-trano hikorotana hatramin'ny fifandraisana amin'ireo mpiara-miombonantoka amin'ny firenena sy mpandraharaha vahiny izany izay isan'ny manodina ny ampahany betsaka amin'ny toe-karena. Mila mandray fanapahan-kevitra aingana araka izany ny fitondrana indrindra ny filohan'ny fanavaozana raha ny fanehoan-kevitra. Ivy Richard no mitatitra ny antsiprian'izay. Misy mivoy mafy indray ny hevitra samihafa ampisaraham-bazana ny samy malagasy anatin'izao kion-dalana diavin'ny firenena izao. Fomba fanao politika mahazatra ho an'ireo izay mbola mankamamy ny seza kanefa na eliky ny vahoaka masy mandidy tamin'ireo toerany hoy ny CSCPM na ny coalition de la société civile pour le progrès des malagasy. Tsy ireo very toerana ihany hatramin'ireo sarintsarina mpanohana ny fanavaozana mikasa ny androbaka tanteraka ny fahefana mampiasa izany ihany koa ahatongavana amin'ny tanjony hoy hatrany ny CSCPM. Isan'ny loha hevitra saripady voizina ary ahodina any amin'ny resaka foko rotina any amin'ny fifandonany merina sy ny tanindrana ny resaka federalisme sy ny tsy fitoviany fampandrosoana isam-paritra. Raha voapetraka ao tsy inona fa hoe hatram'izay zay mpitondra fanjakana amin'ny fandimbo teo dia tsy nampandroso ny faritra fa Tananarivo ihany nampandrosoana.
zany na tianao na tsy tianao raha mpandinika fiarahamonina ianao na mpandinika fomba fihevitr'olona ianao de ohatrany mampizarany malagasy hoe tsy tena zany ny mpitondra fanjakana mifandimby teo na merina na avy any amorontsiraka hoe tia tena de ny tenany fotsiny jereny fa tsy nijery ny Madagasikara ray manontolo ny na eto Antananarivo arange vao miala amin'ity kapitala reny vohitra eto ity tsika 40 kilometre mahery kely eo nge manalaloha zany fa lalana am'zany ange tsy mba route secondaire fa route tertiaire ohatran'izany lalana makany mandeha vato ohatran'izany lalana makany Anjozoro be sy ny karazany lalana ratsy daholo ohatran'izany makany Andramasina mampikolainy olona donc dikan'izany tsy misy hoe Antananarivo rery na mpandrosoana teto Madagasikara fa adinony any amin'ny Lakoty fa mitovy daholo ny aretina mahazo ny faritra rehetra eto Madagasikara faratsy ny lalana tsy fandriampahalemana faratsy ny tontolo iainana ny faratsy ny tanàna sy ny loto isan-karazany azo roa sy adinkevitra avokoa ny momba ireo fa mila mazava ny fitsipidalao sy ny fomba anatanterahana azy hatramin'ny lalam-panorenana mifanaraka amin'izay hoy ny fanazavana ho an'ny coalition de la société civile pour le progrès de Malagasy hatrany tsy misy ahazo tombony amin'ireo fikasana ampizarazarana ny malagasy ankoatr'ireo efa zatra manararaotra ny korontana eto amin'ny firenena anangonan-karena sy anamparana ny fahefana na izany mila manaiky ny filohampanjakana fa mbola maro ny teboka mivoana amin'ny fitakina teny an-kanja indrindra ny fifanekena natao amin'ny mpitolona matoa tsy maro ny toerana ny fitondrana mila mampandefitra ny ambopo ihany koa ny fitondrana fanavaozana indrindra ny filohampanjakana ka mametraka ho vaindony raharaha ny firaisan-kinina ampirenena amin'ny asa sy ny teny atao inona ny ampiraisana ny malagasy inona tsy ampisy fitsitokotokoana fa na misy hevitra tsy mitovy aza de zay le ataon'ny vazaha hoe on peut avoir des idées différentes mais on peut se comprendre sur certaines choses ka amiko na ao anatiny hoe savorivory politika aritsika betsaka ny tsitovina betsaka ny mbola mihevitra koa ny tanora GNZ zay mihevitra hoe nanao ny tolona hoe tsy mbola tratra le tanjona fa mbola eo ny délestage mbola eo ny tsy fampiny rano mbola eo ny olana tsy fananana sy ny karazany de anjara mpitondra fanjakana zany no mandamina ny sainy malagasy rehetra ao anatiny hoe filaminana fifanajana eo koa ny hoe firaisakina amin'ny alalan'le hoe rassemblement national zay ka na de tsy mitovy ara ho any hevitra satria ny tsy tokotokony loha no ny hevitra samy hafa zay no mampitondra fanjakana anao ray aman-dreny ny heveran'ny malagasy mpitondra fanjakana nizany izy eo amin'ny fitondrana de anjaranao no mijoro mampiavana an'zay zanakao samy hafa zay ankoatra ny firaisan-kinina amin'ny pirenena fotoana tokony anamafisana ny fifampitokisana amin'ireo firenena mpiara-miasa sy mpiara-mombonantoka amin'ny Madagasikara ihany koa izao zava-dehibe ny fanamba aleo tena amin'ny lafiny rehetra hoy ny CSCPM saingy mbola sarotra izany anome lamosina zato isanjato ny mpiara-mombonantoka izany amin'ireo endry mpiara-miasa rehetra fotsiny tokony tantaratra mazava ny finiavana iady ny tombotsoa pirenena ka tsy ho tany fanangonan-karena ho an'ireo mpandraharaha sy ny fireneny-dehibe ilay taninjanaka toy ny raharaha fandrobana vola 7 tapitrisa ariary teny Ambodiady izay nahavoaroaroa miaramila kosa indray nadoboka ponjavonjy maikeny tsy fahy ireo lehilahy miisa 7 ka ao anatin'izany ireo miaramila enina voasaringotra tamin'ny tsirairay ity nahiditra ponja eny an-tanimora kosa ireo vehivavy miisa 2 hafa araka ny didy navoaka ny fitsarana mbola mitoy ny fikarohana ireo voaroaroa amin'ny tsirairay ity raha ny fanazavana netiny mpisolo toy ny mpampanolalana voalohany tamin'ny ity androany ity fanampanazavana araka ny fanadidina teo anatrehan'ny tsara mpanao famitorana dia misy ny vesatra mianjady amin'ny voapanga rehetra no irety antony manaraka ireto voalohany dia nisy ny fiekena fampizarana vola azo taorinan'io fanafiana io izy ireo faharoa ny aiky ihany koa izy ireo fa nisy ny fiazonana sy faniboana tsy ara-dalàna ilay mpanatitra vola fahatelo rehefa natao ny fitsirihana ny findain'ireo olona voapanga dia nahitana fampiresahana mahakasika ny fanomanana an'io fanafiana mitabedina io no ireo vesatra mianjady amin'ireo voapanga ireo dia nampidirina eny amin'ny fonjaben'ny tsefany lehilahy miisa 7 ary ny fonjana tamin'ny mora kosa ny vehivavy miisa 2 mandrapatonga ny fitaom-pitsarana azy ireo ary namoahana didy mampisambotra ireo nandositra tao anatin'ny fanadihadiana hatrany no nahitana fa tsy nisy ny ordre de mission
ary tsy namonjy ny toeram-piasana ireo mpitandro filaminana fa nandeha nanatanteraka io fanafiana amin'ny tampediana io. Fa manjaka kosa ny anohanana no ny ahitana ho an'ireo komuna maro anatin'ny distrika n'Amboasary Atsimo amin'izao fotoana. Ohatrany maro nanaovana fanadihadiana manokana, manahirana ny fitadiavana raketa, midangana izay tsy izy ihany koa ny mangazo any toerana, tranga izay hanamafy ny olana ara-tsakafo. Ary ahina moa izy anahina maro raha tsy misy ny vahaolana aingana, ka novan'ireo mponina Ansoavo amin'ny fitondrana fanavozana. Yves Richard. Mavesatra ny takatra ny haitany ao amin'ny komina Ampolony mandrafitra ny distrika ny Amboasary Atsimo izay vokatra kely misy ripaky ny kijeja ka manamafy ny olana ara-tsakafo. Raha ny ao amin'ny komina Tranomaro manokana miariary toy ny vahian-kandrana ara-bakteny ny mosary amin'izao fotoana hatramin'ny fitadiavana raketa, hana sakafo tokana ho an'ny ankamaroan'ny mponina manano sarotra araka ny fitarainana izay mbola tomady mahavita dia tongotra an kilometatra maro mioty ary manatona tanàna mivarotra ny vokatry ny tany. Katakatahinay agnalagny fa resy tsy misy hany. Igny amizay andesa telo igny avily. Hany hariva, hany maraindray, hany dizera. Volany avily fagnafotony zaza siloka, hany vilivily hany, marikapoa ray koa indesy. Satria no izy avao koa hany matetiky mahavoa hasiloky. Arivo isan'andro. Ndray koa tsy mahalafo la loa avao koa tsy misy koa havilin'olo anazy. La izy avao ty tanaty igny amarotagny raketa igny. Fangatahanay vary, vola, fa itosiko mba hanosehanay ngainay. Iray amin'ireo komina Anjakany Kere ihany koa i Tsivory ao anatin'ny distrikany Amboasary Atsimo. Oharina amin'ny Tranomaro azo lazaina ho efa mandroso ny komina, manana fa efa mividy kokoa ny mponina ka afa manohitra amin'ny ampahany ny olana ara-tsakafo amin'ny fanjifana ny vokatry ny tany indrindra ny hanikotrana. Mifanaresaka ny tsena ka isan'ny entam-barotra mitobaka sy be mpanjifa ny mangahazo. Arivo roa ty, dia nahavidy amin'ity dia efa tsy hita. Ny andro maina dia tsisy tegna ny naventy fa resy ihany. Mba mila fagnapiana, ny vary dia ny maty aby. Zay zany raha iangaviana ilera fanjakana. Aminay ty resy, tsy misy hany ho hany, da mbola zatanjiry abo inananay hany io, 2 arivo tokony. 2 arivo tokony akio. Soanam-bola zahay hohaninay. Da izay mampangalatsy olo aminay tikio satria resy loatsy. Olana sarobahana ho an'ny mpitondra ny fandimby ny Kere any amin'ny tapany Atsimo. Teo amin'ny fiomanana mialoha anamevanana ny fiantraikany amin'ny mponina no nampiavaka ny politika ny mpitondra tsirairay avy ho an'ny fitondrana Rajoelina. Efa nisy izany hoe tetikasa fametrahana pipeline na fantsona fitarihan-drano mirefy 7.9 kilometatra izany izay niara tsy tazana tamin'ny andro Rajoelina ny toyiny. Aina nefa no resaka ka tsy tokony atao andrakandrana ny famahana ny olana. Raha ny tarehimarika farany narosony rafitry ny firenena mikambana eto Madagasikara izao, manodidina ny 2.5 tapitrisa ireo no tratry ny tsy fanjarian-tsakafo any Atsimo tamin'ity taona 2020 ity. Zaza 7 alina sy 3 hetsy no tandindomindoza noho ny tsy fanjarian-tsakafo. Antotanisa zay efa nampandre ny fahamafisan'ny Kere amin'ity taona ity ka andrasana ny politika ny fitondrana na fanavaozana. Fa ho fantatra amin'io herinandro ny fanapa-kevitra ho raisin'ny fanjakana momba ny fanoloana ny bozaka filalaovana amin'ny kianjan'ny Bary Mahamasina ho ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena vinavinaina andraisana lalao ara-piralahiana amin'ny volana septambra ny kianjan'ny Bary ka mialohan'izay no tokony hamitana ireo fepetra mbola tsy tanteraka amin'ny fahazoana fankatoavana na ny homologation ny fanazavana trany. Rina fitiavana no mitatitra ny antsiprian'izay. Andrasan'ny mpankafy baolina kitra ny momba ny fanamboarana kianja Bary Mahamasina amin'ny resaka fahazoana fankatoavana na ny homologation afaka handray lalao iraisam-pirenena na tsy taorian'ny fanatanterahana ireo fepetra notakian'ny CAF sy ny FIFA ho fanarahan-penitra ny kianja. Teboka roa amin'ireo fepetra napetraky ny CAF fa sisa no andalam-panamboarana izany ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena miandraikitra ny asa mialohan'ny fitsirihany. Iray amin'izany resaka bozaka filalaovana amin'ny kianja nanambarany ministra fa tsy maintsy hosoloana ny bozaka filalaovana ka amin'ny herinandro avy izao ny andraisana ny fanapa-kevitra mahakasika izany. Raisin'ny fanjakana ny fanapa-kevitra aloha amin'ny herinandro mahakasika ny fisafidianana sy ny fividianana any pelouse satria io pelouse sy ny vestiaire sisa no teboka anankiroa nangatahany inspecteur ny CAF mialohan'ny irosona amin'ny homologation na ny fankatoavana ny kianja ny Bariaka
nametraka fepotona enim-bolana moa tsika farafahaelany zay dia jeretsika io le izy fantanjona dia mba nieritrretina hoe andraisatsika ny andraisatsika ny match amical amin'ny taona amin'ny volana septembre zao zay no eritreretina fa fanamby moa no apetraka fa hita io arakaraky ny fizotrany zavatra misy fa ny safidy anankitelo ihany na miverina amin'ny pelouse naturelle na manao pelouse synthétique na manao pelouse hybride ray amin'izy telo reo. Nitondra fanazavana ihany koa ny ministra mahakasika ny fividianana izay niteraka savorovory teo anivon'ny association sportive interministérielle pour l'entretien des fonctionnaires na atao aloha ny lalao fifaninanana anjarany mpiasa mpanjakana ka isy ny fividianana vaovao hitantana ity association ity noho ireo fitarainana maro voaray. Dia napetrakinay ny comité teo anivon'ny ministera nanadiady nandinika nireny fitarainana avy amin'ireo mpiasa fikambanana mpiasa-mpanjakana maro samihafa sy ny andrim-panjakana dia hitanay fa mitombona ilay izy mitombona zany fa ilay fikarakarana fifidianana ny birao ny AJF zany dia tsy tomombana araky ny tokony ho izy dia raha-mpanjakana ity satria ny AJF dia mpiasa-mpanjakana daholo reo. Amin'izao fotoana zao dia mifanantona ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena sy ny ministera ny fonction publique ametraka lamina afahana ataoko hoe manomana ny fifidianana vaovao ao anatin'ny fanajana tanteraka misata sy ny lalàna mifehan'izany AJF izany. Tsy aivina mitetina fito amin'ny fitopolo tapitrisa dolara na manodidina ny 500 miliyara ariary ny tedi-bola mpanjaikana nanamboarana ny kianja bare saingy tsy nahazo fankatoavana avy amin'ny FIFA sy ny CAF fa ny kianja izay foto-dravitra sanamboarana tamin'ny fitondrana teo aloha. Mbola misy vola 2,7 tapitrisa ariary fanampiny nolanina teo anelanela ny taona 2020 sy 2021 ho fanatsarana ny kianja ny bare na dia efa tsy nahazo fankatoavana zany raha nitatitry ny fitsarana momba ny konty. Nirasy ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena ankehitriny ny fanamboarana azoana amin'ny fankatoavana ny kianja ka andrasana ny fitsariana ataon'ny inspekteur avy amin'ny CAF mialohan'ny volana septambra. Fangalarana tany kosa indray ivatsy ho ela ny olany tany ny laniera ho ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany miandry ny fanapa-kevitry ny fisarana sisa dia miverina amin'izay amin'ny tena tompony ny tandra ny fanazavana. Ankoatra izay andraisana fepetra ihany koa ireo andian'olona misandoka sy mikasa hibodo ny tanin'olona efa ara-dalàna ireny ary tsy hanavana karazana teratany izany fa na teratany malagasy na teratany vahiny dia hiarana izay avokoa. Gabin Eloa. Tsekena ary sokajina ho mitovy amin'ireo mpangalatra tany ihany koa ireo olona izay misandoka ny tany tsy azy ka mampiasa andian'olona manao fanamarana etsiro hoy ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany. Mahatsikaritra ny ministera fa misy ireo andian'olona misandoka sy mikasa angalatra ny tanin'olona vao naheno ny fahavonona ny fitorana fanavaozana hijery ny tombontsoany maronisy momba ny tany. Misy manararaotra izany ka manangona olona maromaro hibody ny tanin'olona tsy amin'ny ara-dalàna. Hisy ny fampiatsoana atao amin'izy ireny ary hatao fampitahana ny taratasy ka izay tsy manana taratasy marina sy tsy manara-dalàna dia tsy maintsy ho saziana. Kosa mampita amintsika vahoaka fa ny olona kosa efa manana ny hany ny ara-dalàna aoka tsy angalantsika santsika satria misy manaratra hoe vahoaka tondra banderole miditra ny tanin'olona dia hoe anaity dia midongy satria vahoaka reny aloha dia andraisana mesura koreny ampitoviana mpangalatra tany rehefa misandoka hoe vahoaka nao miditra ny tanin'olona ara-dalàna izany tsy alavahana na gasy na vahiny fantatra antsika moa karana za soloa fa ho ampanantsoana zay manao an'izay ho atao ny confrontation rehefa hita fa tsy rariny ianao dia tsy maintsy hosazina andeha amin'ny tribunal koa zay. Momba ny raharahantany Etsilanira manokana nilaza ny ministra fa efa eo ampamahana ny olana ka amerina ny tany amin'ny tena tompony ny ministera amin'izao fotoana. Maro anefa ho izy ny zavatra mifamahofaho amin'ity tranga ity ka tsy maintsy jerena antsakany sy andavany momba ireo antota taratasy. Manginy fotsiny ny fahitana fa misy didim-pitsarana roa samihafa momba io tany io ka efa nandefa taratasy eny amin'ny fitsarana ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany mba amohana ny tena marina amin'ity raharaha ity ary handraisany ministera fanapahan-kevitra mifandraika amin'izay. La niera rien
io zany miteraka resabe tandrina zahay a mijery amin'ny matsakany sy andava zavatra hitanay ao misy didim-pitsarana anankoroa didim-pitsarana ray a manome fahefana hérité tatatata didim-pitsarana anankiray manome fahefana hérité hafa koa ka de efa nandefa taratasy any amin'ny tribunal zahay a hoe avoahy aminay ny tena izy voaka zay de mandray décision tsika ka mandra-pahatonga an'izay vo alina misy camion mihitsy mitatitra brique rilanera manao construction illicite fa de voasazany lalàna tsy ekena araka zany ny fanorenana tsy ara-dalàna tan'olo sasany fa izay tena tompon'ny tany no afaka manorona eny toerana fepetra manan-kery amin'ny toerana rehetra izany raha ny fanazavany minisitra na eo azy izany mitoetra ny fitarenana sy ny antsoavo ataony roapona mandina ny valinjato eny amin'ny sitabomba komuna Ivato manoloana ny fakana ny tanin'izy ireo sy ny fanaovana hery famoretana amin'ny alalan'ny fitondrana andian'olona tsy fantatra eny an-toerana manao antsoavo minisitra tompona andraikitra izy ireo idina ifotony sy ijery akaiky ny tena zava-misy marina fanampanazavana miri ambony riny andohany dia io moa zany fa vita bétonné hitany eo efa vita fa clôturé dia avy koa ty zany a tamin'ny alakamisialina araka ny lazainy nandre dia tamin'ny raika amby folo alina zany a tonga teto zany ny andehan'olona tsy fantatra nitondra vifotsy sy hazo na mefy ny anina rehetrarehetra hatramin'ny 4 maraina mariana fa misy trano tao anatin'ny toerana io a misy olona mipetraka zay narodanjare ny trano a dia niaran'ny fampijaliana ihany koa ny olona nipetraka tamin'ireo trano ireo fa zareo moa zany tsy eto zao fa mbola mitohy ny fanadiadiana ataon'ny manampahefana ny gendarme any amin'ny gendarme zareo zao manao enquête makasika ny voninahzo anjareo dia izay tompoko no niantsonainareo mpanao gazety kaeto zany dia mitodika amin'ny manampahefana tompona andraikitra indrindrandrindra amin'ny ministry ny fanajariana an-tany sy ny raharahantany dia mangataka zay tompoko mba jerevana satria vao tamin'ny 7 sy 20 volana teo no nisy ny fokonandona ataon'ny fiarahamon'ny pirenena teny amin'ny hôtel Panorama zay nanaovanao kabary fanokafana fa ijery ny vahoaka malagasy makasiky ny olany tany ary voafaritra atao tamin'izany fa misy ny ara-dalàna fa tsy ara-drariny ireny zavatra ireny no ovahana daholo ary ny teny koa ianao nanao hoe mesure draconienne tsy maintsy raisina amin'ity na iza ny ambadiky ireny na iza ny rambadiky ireo dia oravana daholo dia mba zatao zanak'alafa zay tompoko fa dia tena mba jereo zahay tsy mangataka fotsiny hoe omeo fa atao ny fanadiadiana makasika ny zavatra nisy teto amin'ity toerana ity sotabomba ity vonona zay fanatrika amin'ny tompona andraikitra amin'ny fanadiadiana rehetrarehetra mety atao Lafim-baovao hafa kosa indray tonga nanao asa fanadiovana faobe mandidina ny toeram-ponena ny mpianatry ny Université Antananarivo teny Ankatso androany ny ministry ny rano ny fanadiovana ary ny fidiovana niaraka tamin'ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ny ministry ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa tanjona amin'izany ny ananana université sy toeram-ponenana madio ho antoko ny fahasalaman'ny ireo mpianatra ny Antsiprian'izay. Malona ny faloton'ny faritry ny toeram-ponena ny ireo mpianatra eny Ankatso 2 nidina ifotony nanao fanadiovana faobe teny an-toerana androany ny ministry ny rano ny fanadiovana ary ny fidiovana niaraka tamin'ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ny ministry ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa ny teo anivo ny komuna Antananarivo renivohitra sy ireo mpiara-miasa aminy ny mpianatra Ankatso ny Croix-Rouge sy ny maro hafa tsy tokony androra iantsilany fa ho samy tompona andraikitra amin'ny fanadiovana izay tandrify azy ireo mpianatra monina eny an-toerana ho ny ministry ny rano azona fahasalamana ho an'ny rehetra. Efa fantatritsika fa ny fanadiovana sy fidiovana dia mitondra fahasalamana ho an'ny mpianatra. Ety Ankatso, Ankatso 2, Ankatso 1, Ambohipo efa nidina tety ny commune herinandro mahery teo ngamba zay dia nahita isika fa tena maloto dia maloto ny toeram-pianarana ka tsy mendrika ho an'ny mpianatra izany. Isaorako eto ny mpianatra sy ny ministera rehetra miaraka amin'ny ministera ny rano fanadiovana sy fidiovana satria rehefa niantso izay nanomboka tamin'ny herinandro hoe
ndao tsika iara isala ametraka an'izay université toeram-pianarana madio izay dia tonga marobe rehefa madio miala daholo ny fako sy ny loto eny amin'ny tatatra dia mandeha araka ny tokony ho izy ny rano tsy miandrona raha miandrona ny rano dia miteraka loto ary koa miteraka tsy fahasalamana ho antsika rehetra averiko foana le hoe mandrora mitsilany isika rehefa mandoto ary rehefa namany manadio ihany koa tsika rehefa tsy mandoto raha iverenana isan'ny olana nampitaraina ireo mpianatra monina iny Ankatsoain sy Ankatsodio hatramin'izay indrindra fa nandritra ny fitondrana teo alohan'ny olana ijiry sorano teny an-toerana efa nisy ny fananganana foto-drafitrasa forage miisa 3 toy ny Ankatsoain sy Ankatsodio ny volana janoary lasa teo ka efa azo lazaina ho milamina amin'ny ankapobeny olany rano ny mpianatra iny an-toerana fa ny fampikoragna teo moa zahay zany mahakasika ny resaka rano sy jiro satria zay ny tegna mampikaikaiky ny mpianatra aty ka efa misy zany ny fapetraresiny sy andraikitry ny raisindreo manoloagna an'izay zavatra zay ka velombolo tanteraka zany ny mpianatra aty satria tsy latsa-danja amin'ny fampandrosoagna zay entiny fanavaoza ny rano moa zany efa azo toko hoe milamigny satria io moa zany tsy maintsy misy foagna ny resaka fahasombagna egnedagnedany fa raha ohatra ka mbola ataontsika hoe tapaka lera raiky le izy mbola voavaha agnatin'izay ora zay atako fa mbola tsy mampagnino ny mpianatra fa nihoatra an'izay ny manahira fa milamigny zany ny rano hatreto tokony ahanaza ireo foto-drafitrasa napetraka malonjany ireo mpianatra tokony ahisy afantatra ireo tompony andraikitra voakasika ihany koa ireto farany manoloana ny mety ho tsy fatomombanana itony asa fanadiovana ka hitana nadio ny toerana tandrify azy isan'andro anadio ireo lakan-drano tsy ho tsentsina ireo mpianatry ny université an'Antananarivo izay monina eny Ankatsoain sy Ankatsodio tsy ny mpianatra eny an-toerana ihany fa manirana nosy tahaka izany ihany koa ny isan-tokantrano tokony fampitaiza tsy hanary fako etsero raha iverenana misy ny fifananana fokontany madio izay natao hamerenana n'Antananarivo madio iarana ministeran'ny rano ny fanadiovana ary ny fidiovana amin'ny commune Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana fa isentry vetivety ao anatin'ny doka fo isika mialohan'ny idirana amin'ny tapany faharoa vetivety ary Itanao tivatraretraretra meilleure qualité mitondra vitamine C Jimina ni goût tegna naturel tsy pirate fa tegna réel café orange fraise et coco si parfum maro isan-karazany Jimina avy roche amle tegna toshe mina mety amina salama tompoko tonga soa tamin'ny Pegasus zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voenja fiafy manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy foniny azo safidianana tsy tiany bibikely io tsy mandray lelanafo azo andalorana azo atao conseil anakanapena mety boela gilet de sauvetage ary mbola misy tapi mahasolotsi amin'ny loko isan-karazany tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza mahatatry soka mora diovina sady tsy matahotra rano nefa malefaka Pegasus koa dia mbola manana kanape sady fandrina ary isolant thermique le mampangatsiatsika ny atitrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka dia tonga varalina fa misy refzetiny Sameka isary fasiana azy Yellow Up, mety am'toi, tolotra miavaka, hitanao amin'ny super app Yasemoi Reriane, hatramin'ny ename 500 méga, maharitra 10 minutes, 500 ariary fotsiny. Afaka vidiana foana rehefa lany, ao amin'ny super app Yasemoi Reriane, Yellow Up, 500 méga, 500 ariary monja. Télécharge haingana ny super app Yasemoi. Yes.
faharoa ny fampahalalam-baovao mbola manasana ao an-trany anaraka izany hatramin'ny farany hanohizantsika ny fampahalalam-baovao ivitoeram-pampianarana novoza-pahalalana ny Institut de Lettres et Civilisation et Sciences Sociales ao amin'ny Université ny Mahajanga izay mampiomana ireo mpisehatra eo anivon'ny fanabeazana dia hampitombo ny fahalalany amin'ny alalan'ny fampiakarana ny diplôma efa azo. Mention vaovao Sciences de l'Éducation no isokatra amin'ity taom-pianarana ho avy eo anivon'ity toeram-piofanana ity. Christian Adriamiery, Koloany Mahajanga. Sampam-pianarana ambony anisan'ny tsy mena mitaha amin'ny namany eto amin'ny Université ny Mahajanga ny ILCSS, Institut de Lettres, Civilisation et Sciences Sociales, izay mampiomana sahady ireo mpianatra ho afaka baccalauréat amin'ity taom-panadinana ity mba tsy hiasa saina amin'ny fisafidianana ny sampam-piofanana izay ianarany. Mpianatra mbola manomana baka amin'izao fotoana zao mandray ny baka toute série ny établissement amin'ny alalan'ny sélection des dossiers dia anisan'ny pièce maîtresse ilaina amin'izany ny relevé de notes na ny diplôme ny baccalauréat zay ananany. Fa rehefa tapitra ny taom-pianarana matetika eo amin'ny volana décembre eo isan-taona no isokafana zay le sélection du dossier zay ho an'ny mpianatra zay mieritreritra manao ny préinscription sy hiditra ato amin'ny établissement Institut de Lettres, Civilisation et Sciences Sociales, Université ny Mahajanga. Manomana fisokafana mention vaovao izay mikendry ny ahafahan'ireo misehatra amin'ny fampianarana te hanatevim-pahalalana amin'ny alalan'ny fahazahoana diplôme mara-panjakana miabo ny ivitoeram-pampianarana ILCSS, Institut des Lettres, Civilisation et Sciences Sociales. Tsara ho marihana fa misy mention enina ato amin'ny établissement dia ao anatin'izany ny sociologie, communication, ny philosophie, études françaises, psychologie ary ny anthropologie. Dia amin'ny taom-pianarana vaovao miditra zay mbola ho avy io dia tsara ho marihana fa hosokafana ihany koa ny mention vaovao sciences de l'éducation zay nantsontsika hoe EGELAS, École supérieure en éducation, leadership et administration scolaire. Zay tiana ho marihana fa niezana ampiakarana ny faripahalalany ireo mpampianatra sy ny olona miasa ao amin'ny sehatry ny éducation na any amin'ny zapio na any amin'ny siskoy na any amin'ny draine zay efa manana ny niveau licence ka tianohy amin'ny niveau master. Dia hosokafana eo amin'ny taom-pianarana vaovao eo ary atao regroupement sy système na envoi polycope sy ny correspondance électronique no anaovana azy amin'izay fotoana zay mba ahafahan'le olona sady miasa no manohy ny fianarana ao anatin'izay. Manaraka ny fenitry ny kalitaon'ny fampianarana ambony amin'ireo fitaovana sy fahaiza-manao ampiasaina amin'izany ny mpitantana sy ny mpampianatra ato amin'ny ILCSS ka vonona ny zara fahalalana sy hitarika ireo mpianatra ao anatin'ny tontolon'ny famoronana sy ny fikarohana. Tsara dia tsara ny fahasalaman'ny sekoly amin'izao fotoana zao satria efa maro be ny mpianatra ato anatin'ny Mahajanga province le bachelier zany misafidy ato fa eo ihany koa ny mpianatra avy any amin'ny faritany hafa zay mihazakazaka misoratra anarana ihany koa aty amin'ny établissement. Tsara ny fotodrafitrasa manaraka ny fenitra zay takin'ny ministère sy ny université ny Mahajanga efa misy ny équipement, misy ny connexion internet ary efa misy ihany koa ny matériel pédagogique sy didactique rehetra zay ahafahan'ny mpampianatra mampandeha antsakany sy andavan'ny fampianarana ato anatin'ny établissement. Efa mamaraparana ny fanadinana semestriel impair ny sekoly amin'izao fotoana izao ho an'ny L1 ka hatramin'ny L3 izay manaraka fandaharam-pampianarana napetraka mba hafenona antsakany sy andavany ireo zotra-pampianarana mandritra n'izao taom-pianarana izao. Angoatra ny tany Bricaville izay nambolena azo Akasiamy sady miarivo, totosa ihany koa ny fambolena azo tao Ambodivolo, commune Tetezambaro, izay notanteran'ny orinasa Ita izay isan'ny mandray anjara mavitrika amin'ny fanarenana ny tontolo iainana eto Madagasikara amin'ny alalan'ny famboleka-kazo isan-taona. Ity orinasa monina Toamasina ity izay mametraka ho tanjona ny fandraisana anjara amin'ny tetikasa goavana dia i Madagasikara Rakotrala, Brudora Seta, Koloany Toamasina. Tsy voafetra amin'ny fanamboarana menaka fotsiny ihany ny orinasa Ita fa manolo tena ahatonga ny Madagasikara ho maritra kokoa amin'ny tanjona fototra napetraky ny orinasa ihany koa ny ahafahany manantanteraka ny andraiky ny ara-tsosialy sy ara-tontolo iainana
mifanaraka amin'ny foto-kevitry ny andraikitra ara-tsosialy ataon'ny orinasa ireo ezaka ireo izay maneho fandraisana anjara lehibe amin'ny ady amin'ny fiovan'ny toetrandro sy ny fiarovana ny zava-mananaina isan-karazany. Araka ny statistika raha mijeritsika avy eny ambony dia hita hoe efa mety ampy ny hazo eto Madagasikara dia tena anjara ny orinasa anjara ny isam-batan'olona ny tsirairay avy mihitsy no manatanteraka famboleka-hazo toy izao. Ny malagasy raha nisantsika ho natao hoe ataontsika hoe ny 20 millions fotsiny no mamboly hazo ohatr'izao nataontsika hoe ny ray fotsiny ary dia ahitana vokatra izany tanjona izany hoe ho an'ny olovaina zany ho an'ny zanaka mampara izao hazo izay ataontsika izao. 5,000 aty amin'ny faritra avaratra indray zany aty Tetezambaro nanaovana izao famboleka-hazo izao. Mariko dia izao hoe tamin'ny sabotsy heriny dia efa nisy 5,000 no nambolena tany Ambohimaso any Brickaville. Renindray moa zany akasia zany natao tany dia eto indray kininina no atao eto. Vokatry ny fiaraha-miasan'ny orinasa ITA amin'ny tompon'andraikitry ny tontolo iainana ao Toamasina nahafahana ny safidin'ny toerana hanaovana ny famboleka-hazo ka zanakazo kininina miisa 5,000 voavoly miaraka amin'ireo mpiasan'ny orinasa ITA ary efa tsara petraka ihany koa ny fiaraha-miasa indrindra amin'ny fanaraha-mason'ny hazo izay voavoly rehetra. Ohatrany natao hatramin'izay dia misy ny fanaraha-maso izay ataon'ny chef de cantonnement efa ifanarahana io ary izy no manatanteraka izany fametrahana haro hafa ihany koa satria izay no atao hoe fiarovana voalohany indrindra ary fiarovana tsara indrindra amin'ny tony hazo tsony izay tena atao hoe fahavalin'ny afo. Eto zany dia manentana ny orinasa lehibe manentana ny tsirairay avy ny fikambanana ny ONG eny ny sambatan'olona mihitsy mba hanatanteraka famboleka-hazo toy izao satria tena fanantenana lehibe ho an'ny taranantsika ny hampody indray an'ny Madagasikara ho nosy maitso. Tsy hijanona ny asa hoe ny tompon'andraikitry ny orinasa ITA ary misy ihany koa ny fanomezana sakafo maivana sy ny rano fisotro madio ho an'ny tsirairay ary ny fanolorana akanjo fanamiana avy amin'ny orinasa ITA. Antoliara kosa indray mitaraina ireo vahoaka ao amin'ny Fokotejory tompon-tany eo amin'ny Fokotany Mangily komuna Belalandy manoloana ny fakanana teratany vahiny ankeri ny tany misy ireo amin'izao fotoana ny antsoa ny fitondrana mahefy izy ireo araka izany hijery akaiky ny zava-misy. Bonhomme Elize Kolotoliara. Velarantany manodidina ny 20 hektara izay nohajarian'ny Fokotejory efa ampolo taonany maro eto amin'ny Fokotany Mangily ary misy ny fasandrazan'izy ireo no voalaza fa misy teratany karana iray milaza ho tompon'ilay tany ka miteraka fandirana sy raharaha eny anivon'ny fitsarana. Araka ny voalazan'ireo tompon-tany dia efa nisy didim-pitsarana nanome rariny azy ireo teo aloha nefa tamin'ny fivoarany raharaha taty aoriana dia resindray izy ireo. Nanamafy ireo tompon-tany sy ireo vavolombelona sasany anisan'izany ireo olo-mpanjakana teo aloha nahafantatra ny raharaha fa misy ahiahy amin'ny fisian'ny tetika sy fomba tsy ara-dalàna amin'ny fankanana ilay tany. Ny président Fokotany raho tamin'izay tsy nisy taratasy natao karan'izao teto, tsy nisy hoe hamonjy Fokotany fa mera heriny no Fokotany ka io zany maha Fokotany haiko eto no maha olobe haiko eto an-tanà tsy nahisaky raha zao ty nanana karan'izao tany toy fa Tajory no nanana itoy vezo Tajory. Mampalahelo ny raha misy ato amin'ny Fokotany Mangily ato amin'ny gn'ataon'ny karana momba ny ravatany satria zahay tamin'izay fotoa zay be ny tanàna ny tondreto dia tsisy filazana tsisy fiantsoa hoe misy demande ataon'ny rafiky fa hangalaky tany Mangily ato tapako miboaka avao zany hoe mandresy io karana io iny 30 ray kamby ny vahoa fokon'olo tompondolo eto mandeha eto nantsio ny fitsarana eo amin'ny 20 ny fiantsoa nandresy ny fokon'olo tompondolo gaga zahay fa resy ndraiky ny fokon'olo zay tompo pasany eto. Manahy ny fisian'ny kolikoly ao anatin'izao raharaha izao ireo tompon-tany ka miantso ny fitondrana mahefy mba hanao fanadihadiana lalina sy hijery ankaiky ny tena zava-misy. Ny karana indray ny tompony tanàna nefa fasandrazany Tejory vezo hatramy Roaza ity tany ity fa taola molala ity ao fa lavenoka mbo hatram'izao aza mbo andevenana io misy trano misy fasana kely ireo eo lolo taloha tsy azo esoriny ka mahatserika anay
mba jerevonareo nareo mpitondra fanjakana. Dia zahay zanaka Tejory tsy hanaingy halatsy ny karaha ny tanindrazana io, na ho vonoendreo zahay na ho tetetetehindreo zahay la miaraka mifamonao zahay amin'ny tanindrazanay io fa tsy enkenay io tonga satria zahay voalohany nandresy araky ny fitsarana tao Tiliara namaliky tamy le 28 avril resy zahay fandresenanay fandresea hafahafa ohatra ka tsy teanay lay ary tsy mahafapo anay na ino hataonay na ino hataonay mba jereo nareo akaiky nareo mpitondra fanjakana. Andrasana araka izany ny fidirany fanjakana antsihatra amin'ity raharaha ity izay mahavoakasika ireo foko Tejory ao anatin'ny fokontany ny misy 12 izay milevina eto Mangily. Ako ny fankalazana ny fetiny asa omaly kosa indray mbola sarotra ny fahalalana ahafahana manangana sendikan'ny mpiasa eo anivon'ny orinasa ao amin'ny faritra Vakinankaratra amin'izao fotoana ho ny sendikan'ny mpiasa SSM manandritry ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny asa izay natao manoloana ny kianjan'ny fahaleovantena tao Antsirabe Andry Nirina Randriamiarsoa olo any Antsirabe. Anisan'ireo faritra nankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ny asa ny teto amin'ny renivohitry ny faritra Vakinankaratra zoma voalohan'ny volana May 2024 lasa teo teto amin'ny kianjan'ny fahaleovantena teto Antsirabe nanamarian'ireo sindika mpiasa taty atoerana ny hetsika izay niarahana tamin'ny randrana syndicat SSM Solidarité Syndicale de Madagascar na ny fiombona ben'ny mpiasa malagasy izay ivondronan'ireo sindika mpiasa maro avy amin'ny sehatra tsy miakina izay efa mifanjakana eto Madagasikara. Mbola maro ireo tsindry izay mahazo ireo mpiasa eo amin'ny sehatry ny asa na ny asa-mpanjakana izany na ny sehatra tsy miakina hoy ny avy eo anivony randrana syndicat SSM ary ho an'ny eto amin'ny faritra Vakinankaratra manokana dia mbola sarotra ny fahalalana ara-sindikaly indrindra fa ny fananganana izany eny anivon'ireo orinasa satria mbola maro ireo mpampiasa sy manam-pahefana eto Antsirabe no manao tsindry amin'ireo mpiasa kanefa dia zo fototra ananan'ireo mpiasa ny fananganana sindikaly sy ny miditra ao anatin'ny syndicat ahafahana miaro ny zony. Zany eto Antsirabe raha fahitana azy misy orinasa maro eto surtout orinasa tsy miakina amin'ny fanjakana tokony hatanjaka zany ny syndicat mpiasa eto ary tokony anana fahalalahana feno mihitsy ny mpiasa zany anana fahasahina hijoro anangana syndicat eto Antsirabe. Ny resaka mandelo izay miparitaka eo amin'ny mpiasa eo dia mbola sarotsarotra zany le fahalalahana ara-sindikaly eto Antsirabe satria na ny manam-pahefana eto na ny mpampiasa amin'ny orinasa isanisany dia mbola manao tsindry manao izay fomba rehetra zany hanakatsakanana zany fivelaran'ny sehatra ara-sindikaly eo anivon'ny mpiasa zany. Zay zany ny tena hitanay hoe lesoko aloha zany eto Antsirabe so fototra ny fananganana syndicat ho an'ny mpiasa satria tsy misy afa-tsy ny syndicat irery ihany no ahafahana mijery ny tombontsoa arak'asa na ho an'ny mpiasa zany na ho an'ny orinasa ny dikan'izany ilaina zany ny syndicat eo anivon'ny asa satria sady ahafahan'ny mpiasa mivelatra amin'ny ara-tsosialy ny fiainany no ahafahan'ny orinasa mandroso koa mba ampitombo mivokatra zay kendreny. Anisan'ny tazana nandritra ity hetsika izay nataon'ireo sindika mpiasa teto Antsirabe ity ireo mpiasa avy eo anivony commune Ambonivohitra Antsirabe izay mivondrona ao anatin'ny CQA. Maro ireo tombotsoa azo amin'ny fidirana ao anaty sindika mpiasa hoy ireto mpiasa ireto. Anisan'izany ny fitakian'ilay karama 13 volana izay mbola tsy voaloha eo anivon'ny commune Ambonivohitra Antsirabe ka netanan'ireo mpiasa rehetra mba hiditra ao anatin'ity rafitra syndicaliste ity. Ny tombotsoa azo avy amin'izay zany dia ny fitakiana ohatra ty fitakianan'ny karama tsy voaray 13 volana ato anivon'ny commune Ambonivohitra Antsirabe ity mba hafa kokoa hoe amin'ny alalan'ny syndicat no hitakiana izay satria efa betsaka ny fitokonana natao tato amin'ny commune efa mibetsaka fa tsy dia nahitana valiny tsy nisy valiny mihitsy fa hafa mihitsy izy rehefa ady syndical zany ary izay foana ny anentananay hoe midira ao anatin'ny syndicat fa ny syndicat akory tsy ho an'ny olona maditra fa fiarovana ny zon'ny mpiasa zo feno mpiasa no idiranao anatin'ny syndicat to. Araka izany tena hotoizana tamin'ny diabe sy hetsika fanadiovana ity fanamarinana ny fetin'ny asa izay natao teto amin'ny renivohitry ny faritra Vakinankaratra ity ary anisan'ny foto-kevitra ny fankalazana tamin'ity taona ity no hoe mpiasa malagasy fototra ny fanavaozana marina antoko fampandrosoana. Ny ao ambadika ilay fomba fiteny hoe mialana Ankatso dia Ambodepona ny tantara ny orenan'ny Université an'Antananarivo eny Ankatso izay tanàna eny Ambodepona faritra Ambohitsaina indray ary no entiny tsy aro soravelo amintsika atao anatin'ny zanam-pandarana fantaro amin'ity alina ity harahoary. Ankatso vohitra iray eo Antsinanana Ambohipo toerana misy ny fasan'Ivazimba iray natao hoe Andriana Ankatso. Fomba fiteny iray fandre matetika avy ao Maheno izay anaran'ny tanàna Ankatso izay ny fomba fiteny hoe mialana Ankatso dia Ambodepona. Ankoatra ny heviny izay fantatry ny maro hoe tsy misy fiovahana ny teo ihany ny teo
manana ny heviny ara-tantara izany fomba fiteny izany. Tamin'ny andro taloha nisy aretina nendra dia nahita hevitra mba ialana amin'ny aretina zany dia nahita hevitra ny olona teny Akatso hoe andao sika hiala ety dia ho eny Ambohidepona. Rehefa tonga tetỳ Ambohidepona ry zareo dia efa voan'ny nendra ihany koa ny olona tetỳ dia lasa dia voan'ilay aretina zany zareo. Dia izay no nahatonga an'ilay fitenenana hoe miala an'Akatso dia Ambohidepona zany hoe ny eo ihany no eo. Vao mareny anara-tanàna Akatso ihany koa tonga ao an-tsaina avy hatrany ny Universitény Akatso raha ny tantara. Institut des Hautes Études no niantombohan'ny fampianarana ambony tamin'ny andron'ny fanjanahantany. Niova ho Université de Madagascar zany rehefa nahazo ny fahaleovanteny Madagasikara ary Université n'Antananarivo izy ankehitriny rehefa nitombo ny mpianatra sy ny sampam-pianarana raha ny fanazavana. Ny fampianarana ambony dia nanomboka tamin'ny 1970 dia rehefa naleo tena amin'izay Madagasikara dia nisoniavina tamin'ny 17 Jona 1970 ny fifanarahana fiara-miasa les accords de coopération. Dia tapaka dia tao anatin'io zany hoe osokafana ny antsoina hoe Fondation nationale de l'enseignement supérieur Fondation Charles de Gaulle. Ny 14 Jolay 1970 zany no fananganana fomba ofisialy tetỳ Ambohitsaina ny Université de Madagascar. Tamin'ny andro République faharoa nisy ny décentralisation de lasa cure dia nivadika hoe Université d'Antananarivo ny Université de Madagascar. Dia rehefa makaty Akatso nareo etsy misy vatolahy etsy amin'ny parking etsy fa io no notokanana mariky mihitsy hoe niova au Université d'Antananarivo ny Université de Madagascar. Ny Akatso eny Atsinanana Ambohipo vohitra eny amin'ny fasan'Andrena Akatso ny Akatso. Dia Ambohidepona ity toerana ity ny Ambohidepona miaraka amin'ny misy ny observatoire. Fa rehefa natao hoe université natsangana tetỳ amin'izay ny université dia lasa anaran'ilay toerana ny Ambohitsaina. Miatrika olana maro ankehitriny ireo mpianatra eny amin'ny Université n'Antananarivo amin'izao fotoana. Ao anatin'izany ny fahanterana sy ny tsy fahampiany foto-dravitra sampam-pianarana izay tsy masehaka ny isan'ireo mpianatra amin'izao fotoana. Ankoatra izay ny olana ara-pivelomana ho an'ny mpianatra toy ny fasimbany sy tsy ny fahampiany ny trano fonenana ary ny fahatarany ny vatsim-pianarana izay fototry ny fitakian'ireo mpianatra matetika. Ivitoerana lehibe miantoka ny fampianarana ambony ny Université n'Antananarivo ka andrasana ny fanatsarana maro lafy enti'ny fanjakana manoloana izany. Fa miditra amin'ny andian'ny fahasivy ny hetsika Festival des Baleines amin'ity taona 2024 ity izay ho tanterahana mandritra ny tapabolana ao Sainte Marie manomboka ny 12 hatramin'ny 17 Jolay ho avy izao. Ho tanterahana eto Antananarivo mialohan'izay kosa ny Festival de la Nature ny 2 hatramin'ny 10 May ho avy izao. Hetsika izay karakarain'ny Festive Group tohanan'ny Asa Madagascar fanampanazavana. Le Festival de la Nature, ça c'est une création, c'est une nouveauté. Festival de la Nature, famoronana vaovao tanteraka tamin'ity taona ity, manomboka amin'ny kizy izay alefan'ny TVM raha mpitsolahady izy io. Efa ihany koa ny Festival des Baleines amin'ity taona ity dia ao amin'ny Nosy Sainte Marie no anatanterahana azy. Toerana manan-karena amin'ny biby sy zava-maniry izy io. Misy zava-baovao maro ihany koa andravaka ny hetsika amin'ity taona ity. Très riche de la faune et de la flore, avec pas mal de nouveautés aussi cette année. Trany be sy ny maro ny firaisan-kinan'ireo mpankafy moto nandritra ny fankalazana ny fetin'ny asa omaly izay tafiditra ao anatin'ny ivony fankalazana ny 10 taona nijoroan'ny fikambanana Maxis Côte de 161 nainga teo anolohan'ny lapan'ny tanàna ny azo any Tsarasotra sy ny autoroute ary ny farana teny vato ny parady nataon'izy ireo sy ireo fikambanana mpankafy moto hafa izay namaly ny antson'izy ireo mpankafy moto ireo izay nanentana trany ireo mpampiasa kodiaran-droa hanaja ny lalàna mifeny fifamoivoizana ary hiditra amin'ny ara-dalàna ireo fikambanana maro samihafa dia rahantsika ary ny ampany tamin'izay. Filinina hafa misy zao zao tena amilay be zao.
izany satria tao anatin'ny fankalazana fahafolo taona tena faly zay zalahy ho an'ireo bandy rehetrarehetra tonga nanotrona isaorany lisany satria raha tsy teo lisany tsy misy zao fety zao. Merci le zalahy, merci e. Zao moa zany dia ivony fankalazana fahafolo taona manaraka eo dia misy fikarakarana course amin'ny 31 mai ho avy zao izay ao anatin'ny championnat de Madagascar one road. Miantso atsika club namana rehetra izay vonona ndray anjara amin'ny fifaninanana ofisialy zany anaty fidarana zany amin'ny 31 mai ho avy zao. Soraminatu. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray nanome baiko ny hanesorana miaramila mandinina ny 5,000 ao Allemagne ao anatin'ny herintaona ny ministry ny fiarovana Amerikanina manoloana ny tsy fitovian-kevitra eo amin'ny Donald Trump sy ny chancelier allemand mahakasika ny Iran sy ny raharaha ara-barotra. Manoloan'izay fanambarana nataon'ny États-Unis izay miantso ny Eropa namafy ny fiarovany manoka ny Berlin raha mikatsaka ny hanazava ny toerana misy azy any Washington kosa ankilany ny OTAN hatramin'ny fiafaran'ny ady mangatsiaka raha iverenana ny enabe ny fisian'ny tafika Amerikanina tany Allemagne raha toka isan'ny mbola tena ilaina amin'ny fiarovana ny firenena izany manoloana ny fandrahoana nataon'ny Rosianina taorian'ny fanofiana ny Ukraine. Dia ny maresaka avy any ivelany ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity alina ity hakasitrana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandra-pitafary hatramin'ny indray. Transformez votre intérieur avec Zinda. Zinda, mon rêve se réalise enfin. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Vous a présenté Ni vaovao. Avec Yassi, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.